satria aina sy fanasitranana ho azy ireo zany. Ary rahampahery ireo havanay namon'ny mpiray-tam-po aminy koa zay anio, dia anao no ampiasanay mba aizanay manoana sy mampita ny fampiononana feno avy aminao azy ireo. Angatanay amin'aratsoan'i Jesosy zany, ka dia anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra eo amin'ny fiangonana. Amen. Petraka isika. Ry havana, enondray ny sitrapon'Andriamanitra zay tia ny iainantsika sy velomantsika. Hoy ny Tompo, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy. Fa na iza kosa no avery ny ainy noho ny amiko dia azo zany. Fa inona moa so azony olona raha mahazo zao tontolo izao izy nefa avery ny ainy? Ary inona no men'ny olona ho takalony ny ainy? Fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very, ary fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Misaintsaina zany sitrapon'Andriamanitra zany isika, dia ataontsika ny hira zay efa voatondro. Isika fitiavana ianao Andriamanitra, ary ny ranao tety an-tany ny zanakao, mba haneo le fitiavana tsy manam-paharoa, tsisy to azy. Satria nasehonao ny fitiavanao anay, fa fonombola mpanota izay maty hamonjy anay ny zanakao. Endre zany alehibe sy alaliny fitiavanao sy ny fanolorantena ny zanakao mba hahatonga anay voavontsy tanteraka sady feno. Nefa Tompo, menatra sy mangay ay kosa zay, ny amin'ny fanolorantenanay entinay mamaly zany. Ny amin'ny fitiavana asetrinay ny fitiavanao, menatra zay, fa tsy mba tahaka ny anao ny fanolorantenanay, tsy tanteraka tahaka ny anao ny fandavatenanay, tsy tanteraka tahaka ny an'ny zanakao zay nanolotra ny ainy mba hahatonga anay kosa tsy ho faty fa ho velona, tsy mba arak'izany ny fitiavanay anao. Ankehitriny anefa mampisaintsaina sy mamperitreritra anay ianao, ka dia ta io mba hahatonga ny fanolorantenanay tsy ho fombafomba ivelany na teny pokaty, fa tena fandavatena feno tahaka ny anao na fony lanitra sy ny voninahitra ao Kristy. Ny etro mba hanangana anay ho zanak'Andriamanitra, ary nanaiky hidina mba hananatra anay andova ny fanjakanao mandrakizay. Komeo anay Tompo ny afoy ny zavatra rehetra, ny andro, ny hery, ny fahaizana, ny fananana, eny na dia ny ainay aza mba ho anao araka ny sitraponao, mba hanaovana eo amin'ny fiainanay izay rehetra tianao
ary andavanay izay rehetra tsy tianao. Mangataka aminao zay amin'izao ankatoko ny fotoam-pialatsasatra izao, ampio zay hieritreritra lalina ary anavao indray ny fanoratenanay mba homendrika ny fitiavanao sy ny fanoratenanao miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po mitalao aminao zay mamelany lokay. Ry havana, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra be famindram-po ary Andriamanitra manaiky amela eloka zay manatona azy tsy mba ho laviko mihitsy. Enoy ary ny teny fampanantenana zay tanterahan'ny Tompo amin'izay rehetra mibebaka marina ka manaiky anavao ndray ny fanoratenany anaraka azy. Mitsangana isika. Hoy ny Tompo, izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Ka dia ambara fa voavela ny heriko areo noho ny anaran'ny masina. Aleloia! Misaora ny Tompo ary avao izy indray ho velona ty anatintsika ny fanoratenantsika ho feno ho an'ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra, petraka isika.
ny famelany keliko avy amin'ny tompo a dia manokatra varavarana ho an'ny fotsika malalaka andray iaina anatanteraka amin'ny fifaliana ny tenin'ny tompo. Koa izao dia tonga amin'ny fotoana izay izarana ny tenin'Andriamanitra manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Je demande aux jeunes et aux enfants ici présents de se lever pour chanter ensemble le 759, 4e strophe. Merci de nous avoir accordé ce moment pour écouter ta parole, Seigneur, et ouvre notre esprit, ouvre nos cœurs afin qu'on puisse recevoir le message que tu as pour nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant de commencer, j'ai une petite question pour tout le monde ici, pas que pour les enfants ni les jeunes. Est-ce que ceux qui connaissent l'histoire des parents de Jean-Baptiste, donc le cousin de Jésus, est-ce que ceux qui connaissent l'histoire de ses parents, donc Zacharie et Élisabeth, peuvent lever la main? Un peu plus haut, je ne vous vois pas. Ok, il y en a quelques-uns. C'est dommage, il n'y a pas tout le monde qui lève la main. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire d'Élisabeth et de Zacharie. Donc, Élisabeth et Zacharie, c'est qui? C'est tonton et tati de Jésus. Et c'était des serviteurs dans le temple à Jérusalem. Mais, malheureusement, il y avait un petit problème dans leur famille, c'est que Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Mais malgré tout ça, ils continuaient à prier pour obtenir un enfant de la part de Dieu. Et il continuait toujours à servir dans le temple. Et voilà, les années passées, il continuait à faire la même chose, à faire la même demande à Dieu, Seigneur, donne-nous un enfant. Mais malgré leurs prières, Dieu n'a pas encore accompli cette demande. Et une fois qu'ils étaient vieux, un jour, Zacharie était au temple, il faisait son service comme d'habitude, et il y a un ange qui est apparu à Zacharie. Et du coup, cet ange lui a dit que Élisabeth allait avoir un enfant. Et qu'il fallait l'appeler Jean. Et que cet enfant Jean, en fait, il va préparer la venue de Jésus. Il va bâtir beaucoup de choses pour que, quand Jésus viendra faire son ministère, tout soit prêt. Mais malheureusement, Zacharie, il a douté. Parce qu'il s'est dit, Élisabeth, ça fait des années qu'on demande, elle est vieille, elle va avoir un enfant. Et à cause de ce doute, Dieu l'a rendu muet. Donc quand il est sorti du temple après son service, il ne savait plus parler, il ne pouvait plus parler. Sauf que voilà, Dieu accomplit vraiment ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'ils ont quand même eu cet enfant. Et au moment où ils ont amené Jean, leur fils, pour se faire circoncire au temple, Zacharie, il a demandé à ce que son fils s'appelle Jean vraiment, comme l'ange lui a demandé, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a retrouvé la parole. Donc voilà l'histoire. Donc j'espère que vous vous en rappelez maintenant, si vous l'avez déjà entendu. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Donc premièrement, c'est que Dieu fait les choses en son temps. Si on lit ce qui est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, il est écrit «
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si nous demandons à Dieu selon sa volonté, il le fera. Et ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas tout de suite, qu'il ne le fait pas maintenant, qu'il ne l'exaucera pas. Il nous fait attendre pour de bonnes raisons. Par exemple, dans l'histoire de Zacharie et Élisabeth, c'était le bon moment, ils étaient vieux, et c'était à ce moment-là, juste avant la venue de Jésus, qu'ils ont eu leur fils, afin que, il n'y a pas un gros décalage entre justement l'histoire de Jean-Baptiste et Jésus. Et ça, en fait, il faut qu'on ait confiance en Dieu sur son plan, parce que quand il nous fait attendre, il le fait avec sagesse, et c'est pour qu'on puisse fortifier notre foi et avoir pleinement confiance en lui. La deuxième leçon, c'est quoi? C'est garder la foi et l'obéissance. Vous voyez, malgré que Zacharie et Élisabeth n'ont pas eu la réalisation de leur prière dans leur jeunesse, c'est pas pour autant qu'ils se sont dit en fait ça sert à rien de servir Dieu, etc. Mais non, ils ont toujours continué à servir malgré qu'il n'y a pas eu de réponse à cette demande depuis leur jeunesse. Et c'est quelque chose de très fort et de très important pour nous parce que il ne faut pas qu'on se décourage quand Dieu ne répond pas à nos prières. Maintenant les enfants, on arrive à la période des vacances. Il n'y a plus de cours de STA les dimanches pendant quelques temps là. Et peut-être que vous vous dites, c'est fini maintenant, c'est bon, on ne va plus nous rabâcher à devoir continuer à lire la Bible, on ne va plus nous demander à faire la prière, c'est bon, on verra ça à la rentrée. Eh bien non les enfants. La première chose que je vous demanderai de retenir pendant les vacances, c'est l'obéissance. L'obéissance, premièrement, à vos parents, parce que c'est eux le représentant des dieux sur terre. Alors, obéir, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, quand papa et maman vous disent non à quelque chose, il ne faut pas faire des caprices, il ne faut pas bouder, mais il faut que vous sachiez que, si papa et maman disent non, justement, c'est parce qu'il y a une raison. Et la deuxième leçon que je veux que vous vous rappeliez pendant les vacances, c'est continuer à cultiver votre foi. Vous voyez, votre foi, c'est quoi? C'est comme une plante que vous arrosez chaque jour et qui grandit, qui a des feuilles. Plus vous arrosez, il y aura des fleurs, et plus vous continuez, il y aura des fruits. Et votre foi, c'est comme ça. Alors, mais concrètement, comment est-ce qu'on cultive votre foi? C'est tout simplement à travers la parole, à travers la lecture de la parole de Dieu. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a plus de STA qu'on va tout arrêter. C'est à travers quoi aussi? C'est à travers les prières que vous faites. Et vous avez la chance parce que maintenant on a le téléphone, on peut installer l'application Bible dessus, donc on peut lire la Bible, peu importe où on va, même si on est à la plage, même si on est à la montagne, même si on est à la maison. Et j'espère que pendant les vacances, quand vous allez demander à papa et maman, oui, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone s'il te plaît? C'est pour regarder une vidéo ou c'est pour jouer à des jeux. Pendant les vacances, ce sera, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone s'il te plaît pour que je puisse lire la Bible? Et voilà, donc bonnes vacances et souvenez-vous bien de ces deux leçons. Premièrement, c'est obéir à ses parents et deuxièmement, c'est continuer de cultiver sa foi. Amen. J'invite à la prière. Seigneur, merci pour ce petit message que nous avons pu recevoir aujourd'hui et faites que ce message reste dans nos cœurs tout au long des vacances et qu'on ne puisse pas t'oublier ni oublier tes commandements. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Dia manao ny hira izay efa voatondro isika dia mangataka ireo tompon'anjara mivavaka sy ny famakiana ireo teny telo amin'ny perikopa mba hiakatra ety.
Rogaravavakatsika tompoko. Tompo, enao ny feonkirana ity tompo. Mangataka mba vokisinao zavatsoa satria mangitahitanao zahay. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay amakina ny teninao zahay. Teninao izay mitaridalana anay, teninao izay fanilo manazava ny tongotray sy ny lalana tokana ionanay aminao amin'ny fiainana mandrakizay. Ka amasiny tompo ny teny izay vakina eto, ry fanahy masina, tendreny ny lelan'ny mpanomponao izay hamakiny teny sy ny mpanomponao izay hizara ny afatrao aminay. Ka mangataka ny fanahy masina mba hanazava ny fo sy fanahinay izay iain'ny teninao, aza vela hiverina ny teninao raha tsy efa tonga amin'ny tory ny fo sy ny fanahinay, ary mba haniry ao anatinay zany teninao zany, hintinay mamakivaky ny lalam-piainanay. Koa mitenena tompo fa vonina iainanao zay mpanomponao. Amen. Nous commençons notre lecture dans Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 6. Ésaïe chapitre 49, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, population lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. Dès avant ma naissance, le Seigneur m'a appelé. J'étais encore au ventre de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma parole une épée tranchante et il me cache à l'abri de sa main. Il a fait de mon message une flèche pointue, dissimulée dans son carquois. Il m'a dit, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien, avoir usé mes forces sans résultat pour du vent. Or, le Seigneur garantit mon droit, mon Dieu détient ma récompense. Mais maintenant, le Seigneur déclare qu'il m'a formé quand j'étais encore au ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble près de lui le peuple d'Israël. Le Seigneur reconnaît la valeur de mon service, mon Dieu est ma force. Il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. Toizatsika ny vaky teny ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko fa 13 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 19. Asan'ny apôstôly toko fa 13 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 19. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny tompo. Nesorin'Andriamanitra i Saoly fa notendreny ho mpanjakan'izy ireo kosa i Davida. Ilay nijoroany ho vavolombelona ka nilazany hoe, efa hitako Davida zanak'i Jesay, lehilahy araka izay niriako i Davida ka anatotosa ny sitrapoko rehetra. I Jesoa dia napotra ny Andriamanitra avy amin'ny taranak'i Davida mba ho mpamonjy ny vahoaka Israely araka izay efa nampanantenainy raha teo. Talohana tongavan'i Jesoa anefa dia nanao antso avo i Jaona anainga ny vahoaka Israely rehetra hiala amin'ny toe-dratsy ka atao batisa. Ary tamin'ny faraparan'ny andro niainan'ny Jaona dia hoy izy hoe, ataonareo aiza, ho iza moa aho? Tsy izao no ilay andrasanareo, fa indro izy tamy ao aoriako ary tsy mendrika hamany kapa eo amin'ny tongony akory aho. Ry havako, taranak'i Abrahama sy hafa firenena mpanaja an'Andriamanitra, ho antsika no nampitondrana izao avatra momba ny famonjena izao. Amen. Miaraka hitsangantsika hamaka ny filazantsara. Filazantsara araka ny Lioka, toko voalohany, andininy fa 7 amin'ny 50 ary faranana amin'ny andininy fa 20.
Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tonga ny fotoana hahavelomany Elizabeta ka tera-da izy. Ny mpiara-monina sy ny lafikavana dia samy nahare fa nanehoany tompo atsara-po lehibe Elizabeta ka niara-paly taminy. No ny afaka herinandro dia tonga indray izy rehetra mora ny zaza, ary ny anaran-drainy hoe Zakaria no saika hiantsony azy. Fa ny teniny reniny nanao hoe tsy izany fa atao hoe Joany izy. Dia hoy ireo taminy, kanefa ao amin'ny fianakavianao dia tsy misy mihitsy manana anarana hoe Joany. Nanaovandry zareo baiko tanana ny rain'ity zaza ahalalana izay anarana tia nomena azy. Ary nitaky fitaovana noratany Zakaria ka nanoratra hoe i Joany no anarany. Nahagaga azy rehetra izany. Teo no eo ihany dia nahay ny teny indray i Zakaria ary nanezaka ny deran'Andriamanitra. Raiky tahotra avokoa ny mpiara-monina ka niely eran'ny faritra be avoana any Jodea ny resaka momba izany zava-nitranga rehetra izany. Lasa eritreritra daholo ireo nandre ka velom-panontaniana hoe anao ahoana re io zaza io? Ary nomba azy tokoa ny herin'ny Tompo. Feno ny fanahy masina i Zakaria rainy zazakely ka nilaza faminaniana toy izao. Isaorana anie ny Tompo Andriamanitra Israely, no izy namangy sy nanavitra ny vahoakany. Mpamonjy mahery ho antsika no najorony avy amin'ny taranaka Davida mpanompony, araka ny efa nambarany hatramin'ny fahagola tamin'ny alalan'ireo mpaminany masina, dia mpamonjy hanafaka antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'ireo mpakahala rehetra. Namindra fo tamin'ny razantsika Andriamanitra, sady nahatsiaro ilay fanekem-pihavanana masina mba amin'ilay fianianana izay nataony tamin'ny Abrahama razantsika, dia ny analantsika amin'ny tanan'ny fahavalontsika ary ny amelantsika hanompo azy tsy amin'ny tahotra, fa amin'ny toetra masina sy marina eo anatrehany mandritry ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao kosa anaka dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa hialohan'ny Tompo ianao mba hamboatra ny lalany. Ny vahoakany hampahalalainao ny famonjena ka hafantatra fa voavela ny elony. Mangoraka sy mamindra fo ilay Andriamanitsika, koa masoandro miposaka avy any ambony no hamangy antsika mba hanazava an'ireo mihitsoka amin'ny maizina sy amin'ny aliko ny fahafatesana, ary mba hitarika ny diantsika hizotra makany amin'ny fiadanana. Ny Tompo sy ny anahery ilay zaza ary nitoetra tany efitra mandra-pisehony tamin'ny vahoaka Israely. Faharoa amin'ny filana fanampin'ny fahenina no ataontsika mialoha ny hitondrana ny hafatra.
fiaramananareo mampianarantolo. Fifaliana lehibe ho aho mitondra sy mizara ny tenin'Andriamanitra ho anareo ny amin'ny tian'ity. Ampitomboina mandrakariva aminareo anery havana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny hafatra amin'ny tian'io ity dia izay efa novakiana tamintsika teo ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko voalohany ny 7:50 ka hatramin'ny 20. Andeha hofitintsika fohy ny zava-niseho talohan'ny nahaterahan-Jaona. Hofitinina fohy ny zava-niseho talohan'ny nahaterahan-Jaona. Mifandimby ny misorina be, miditra ao amin'ny hevitra masina indrindra, manao asa fisoronana indray mandeha isan-taona. Teto dia nilatsaka tamin'ny Zakaria ny atsapaka. Ary rehefa niditra tao amin'ny hevitra masina izy, dia nahita fahitana. Inona moa ilay fahitana hitany? Nisy anjely niseho taminy fa hananjanaka Elizabeta vadiny. Mbola nangataka famantarana tamin'ilay anjely izy, ka hoy ilay anjely taminy: indro, homona ianao ka tsy ahiteny ambara-pahatonga ny andro isehony izany zavatra izany, ho valiny tsy finoanao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanany. Manomboka eto amin'ny 7:50 ka hatramin'ny 20, perikopa voalahatra androany dia maneho ny fidiran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony reto tranga telo reto. Voalohany, ny fahagagana, ny tahotra ary ny fifaliana. Fahagagana, tahotra, fifaliana. Voalohany, ny fahagagana. Rehefa nivoaka tao amin'ny hevitra masina fisoronana Zakaria, dia tena moana tokoa. Tsy niteny izy, lasa noty tany an-trano. Moana izy zany, nandritra ny tondrany Elizabeta voaka. Tamin'izany fotoana izany, namanginy Maria any Elizabeta fa mitoejaza koa izy. Azontsika saintsainina ve ry havana? Sy eritreretina ve? Zay zavananjoa na ny aina nisy mivady izany. Mafy tsora mbola mafy, izany tondro-maso sy ny fahafahambaraka ary ny fitadiavana an'Andriamanitra fantatra. Araka ny voalaza eto amin'ny 7:50 sy ny manaraka. Rehefa teraka Elizabeta, dia niara-mifaly tamin'ireo mponina manodidina satria nanehoan'Andriamanitra ny famindram-pony. Aizaka olona efa 80 taona mahery anie Elizabeta, efa ataontsika hoe tsahajaza no indro miteraka indray. Tsy fahagagana ve izany ry havana? Tsy vitan'izany fa ny tena tantara teo amin'ny fotoana hanomezana anarana ny zaza. Ny fomba jiosy dia toy izao: 7 andro taorian'ny nahaterahany vao omena anarana ny zaza. Izany hoe tsy avy hatrany izany dia omena anarana ny zaza raha vao teraka, fa miandry 7 andro. Rehefa hitany havana fa tsy niteny Zakaria, dia saika nataon'izy ireo hoe Zakaria no anaran'ilay zaza. Kanjo, tsy nanaiky Elizabeta vadiny, izay namalitra nanao hoe tsy izany fa atao hoe Jaona no anarany. Rehefa tsy naleo dioka azy reto havana dia nanao baitrimona, nanontany an'i Zakaria izy ireo. Maharoa ena teto ry havana, tsy mareny ny Zakaria fa moana fotsiny. Dia nangataka fafana izy dia nanoratra hoe Jaona, na dia tsy ny fampiarahan'izy vady akory ary izany anarana izany. Tsy mitory fahagagana koa ve izany ry havana? Ao anatin'ny korotana sy ny savorivory no indro Andriamanitra mandamina sy mamaha ny olana. Zavatra tokana ihany no andrasany amintsika, dia ny aniketsika sy ny ankatoavintsika ny teniny, tsy arak'izay heverantsika fa marina sy mety no atao.
faraky ny sitrapon'Andriamanitra koa angatao ny fanahy masina izay mampatsiaro antsika fa izany nanondrano tompo azy ho ety amintsika. Faharoa, fidiran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony dia miteraka tahotra. Fidiran'Andriamanitra amin'ny mpanompony dia miteraka tahotra. Rehefa nanao arak'izay nandidin'Andriamanitra azy Zakaria, dia nanehoany famindram-pon'Andriamanitra ka nisokatra ny vavany dia afaka niteny indray izy. Hitantsika eo amin'ny 4:4 izany vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany dia niteny izy ka nideran'Andriamanitra. Raha tokony hifaly tahaka ny Zakaria ireo vahoaka ireo dia tsy izany no niseho riavana fa raiky tahotra ireo niara-nonina taminy. Inona moa ny antony ilay tahotra? Tsy inona akory fa noho ny fahitany na ny fahatsapan'izy ireo ny herin'Andriamanitra izay tsy arefesina na fehezina fa manao izany amin'ny fomba tsy takatry saina. Ilay tahotra eto izany dia ilay tahotra sao dia hiara-ny famaizana sy ny fahatezeran'Andriamanitra satria matsiaro fa tsintsinona ny tenany eo anatrehan'izany. Tsy mendrika niatrika azy izay nahatonga ny Tompo hiteny hoe aoka ho masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitrareo. Hitantsika izany ao amin'ny Levitikosy 7:20 ny 2. Ary hita ihany koa amin'ny Malaki 2:1-9. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raha iray aho, aiza ny ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra. Ny olona tena mahatsapa ny fahalebezan'Andriamanitra sy ny fahefany mamonjy sy manavitra antsika dia manaja ka vonina hiasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Hitantsika eto izany ilay fahagagana sy mety ho tahotra vokatry ny fidiran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpanompony. Fahatelo, rehefa miditra amin'ny fiainan'ny mpanompony Andriamanitra dia mitondra fifaliana. Rehefa miditra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony Andriamanitra dia mitondra fifaliana. Raha niteraka ilay antsoina hoe mpaminany ny avo indrindra Elizabeta dia indro niara-niomy fifaliana tamin'ireo havany. Fotoana ahafahany Zakaria mijoro ho vavilombelony ihany koa ny fanekeny ampitondra ny anaran'ny zanany hoe Jaona. Na dia tsy nahazo izany fanapahan-kevitra izany koa aza ny fianakaviana. Ary feno fanahy masiny Zakaria dia nankalaza ny fanafahany zanak'Israely fa hoy izy eo amin'ny 7:20 sy ny 8:20. Feno fanahy masiny Zakaria rainika naminany hoe isaorana eny ny Tompoandriamanitra Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra izay neken'izy ireo no tena nitondra fahasitranana sy fifaliana eo amin'ny fon'izy ireo ary indrindra ny valim-bavaka satria dia efa santatra sady ny fanehoan'Andriamanitra sy ny famonjena azy no ny faharetany tamin'ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe tandindon'Andriamanitra, tandindon'ny fanafahana fafan'Andriamanitra antsika amin'ny fahavalo rehetra amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Toa manamarina sady io ilay tenin'Andriamanitra hoe ny oloko marina no velo ny finoana any am-parany any. Ny oloko marina no velo ny finoana any am-parany any. Raha natao tamin'ny Zakaria sy Elizabeta ary izany fahizay, mbola mino ve isika taranaka ankehitriny izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao fa ny ataony amintsika koa izany. Eto ampamaranana riavana dia reto toetra telo reto nanehoana ny faneken'Andriamanitra izay mampiaiky sy mampitolagaga no ny heriny izay niteraka fanajana sy fanekena azy amin'ny tahotra.
hoy ny teny ao Filipianina toko 2 ny 10 hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena. Ary ny olona miaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra ka maneho fanajana sy fankatoavana azy no afaka hidera am-pifaliana. Amin'izao akantoky ny fitom-pirenena ny tanindrazana izao ry havana, dia amin'ny taonantsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra eto mba hevitra izay aso ireo mpiray tanindrazana amintsika hialana amin'ny karazana fahantrana mianjady aminy. Aza mihevitra fa tsy mahakasika antsika izany zava-miseho any Madagasikara izany, fa tena misy antso ho antsika tokoa araka ny tonom-bavaka sy fiderana nataony Zakaria ao amin'ny 4:7 sy ny 5:7. Ny fanahy masina ne hitarika antsika, haizantsika mamantatra izay sitrapon'Andriamanitra, tiany ho tanterahantsika sy ankatoavantsika azy, ka andehanantsika amin'ny fahamasinana sy fahamarinana ho vonin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rery any amin'ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany sy ny fahasoavany. Amen.
izao dia manambara ny famindram-ponao mandrakizay. ndeha ara-mitsangana isika anambarany finoantsika ilay Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahatahotra, nefa Andriamanitra manome fifaliana ho an'izay mino sy matoky azy. Ny fainakem-pinoana apôstôlika no rahantsika manonona. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjine, nijaly nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra. Mipetraka ao kavan'Andriamanitra raitsy to, ary avy any ny eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika ry havana.
Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray vaovao antsika anio, vaovao avy any ivelany, taratasy fisaorana. Nahazo taratasy fisaorana avy amin'ny fiangonana Rahavavy avy KMT isika tamin'ny fanotronana ny fankalazana na fahefa-polo taonany. Vaovao nasionaly, ZKB, SVKI, SLKI. Fifaliana ho an'ny sampana vehivavy kristianina iraisana sy ny sampana lehilahy kristianina iraisana eto amin'ny FPMA, ny mampafantatra sy manasa anareo amin'ny ZKB izay ho tanterahina ny 7 ka hatramin'ny 20 ny volana oktobra 2024 any amin'ny campus La Salle Saint-Christophe any Maseb. Ny lohahevitra dia ny hoe lehilahy sy vehivavy tompony andraikitra mikatsaka sy ny tsara sy izay ankasitrahina. Mikasika ny saran-dasy dia 90 € ho an'ny olon-dehibe ary 65 € ho an'ny ankizy lasaky ny 12 taona. Raha ny antsabotsy ny lahady fotsiny no hatrehina dia 75 € ho an'ny olon-dehibe ary 50 € ho an'ny ankizy, ary amin'ny mikasika ny sakafo fotsiny dia 15 € ho an'ny olon-dehibe ary 10 € ho an'ny ankizy. Manasa antsika rehetra mamandrika ny tady sahady, ny mikasika ny fisoratana anarana dia ampitaina amin'ireo tompony andraikitra isam-baratonga. Vaovao eto amin'ny tafo, famangina manjo ny famangina ny fianakaviana Rabary Manana Soa Elise dia mivady dia ho tanterahina anio. Sampana safifo, mampatsiahy ny sampana safifo fa misy ny asa sy fampiarezana anio aorian'ny fanompo-pivavahana. Sampana tsily, ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Salamo 7:10 ny 420. Ny sampana tily dia manantitra ny fanasana antsika amin'ny ivon'ny fankalazana ny 10 taona ny Tily Capitole Toulouse. Izany dia ho tanterahina ny asabotsy 13 Jona, toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny 1 maraina dia isy ny fanompo-pivavahana ao amin'ny Vieux Temple. Amin'ny 2 ora sasany arivo dia isy fampianarana mitondra ny lohahevitra hoe ny fanabeazana ao an-tokantrano izay hoentin'ny pasteur Tahina Randry Fensoa, ary amin'ny 5 ora ariva ka hatramin'ny 10 ora alina dia isy kermesy faranana amin'ny arendrina any amin'ny parc de chemin de Mangepomme any Ramonville. Hitantsika etsy amin'ny solaitra manjilatra ny QR code ahafahana mamandrika ny sakafo atoandro sy hariva. Sampana zava-maneno, il reste encore des goodies NGP au 5e anniversaire, stylo, éco-cup, mug, t-shirt, disponible à la sortie du stand dédié pour cela. Fitombavaky ny fiangonana, ho famaranana ny taom-pianarana toy ny isan-taona, dia manokana ny soma 12 Jona ny fiangonana iarahana miombavaka, idera sy isaotra an'Andriamanitra noho ny fitantanana sy ny fitahina. Atambatra amin'io ihany koa ny vavaka mikasika ny tetikasa hatrany fiangonana. Ny mpitandrina Tahina Randry Fensoa no izaran-tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana io, koa manantena ny fiomboanantsika amin'izany. Fandrio ary ny soma 12 Jona amin'ny 7 ora sasany ariva any amin'ny Vieux Temple. Ny USPMA Toulouse dia faly mampandray antsika fa ho tanterahina ny alahady 7 Jolay aorian'ny fanompo-pivavahana ny fivoriam-beny, toy izao ny tanisa dinky, ny tatitra moraly, ny tatitra raboly, izany hoe ny fandaniana ny toe-bola 13 ary ny tetikasa sy ny fandaniana ny teti-bola 14 dia manonona ny fiadanana tompo ho an'ny isa-tokantrano. Fampianarana tiana fanantenana, mampandray ny fiangonana fa isy ny fampianarana izay ho ataony raha matoa tiana fanantenana ho antsika. Izany dia ho totosaina ny soma 14 Jolay amin'ny 7 ora sasany ariva any amin'ny Vieux Temple. Ny lohahevitra dia ny hoe ahoana no afantarako sy iainako ny anjara fanompoana ny antsonahy. Kosa miary mamandrika izany tady izany sahady fa zavatsoa no ho raisina amin'io. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mareta amin'izany, fa raha matateraka ireo ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay ianao anao. Timoty 2:4-5. Ny tompony anjara fanadiovana trano fiangonana anio dia ny sampana tily sy ny sampana fifoazana. Toy izao ary ny diarintsika manaraka, ny asabotsy 17 Jona, fanompo-pivavahana fankalazana ny 10 taona ny sampana tily, amin'ny 12 maraina any amin'ny Vieux Temple. Ny alahady 13 Jona, fanompo-pivavahana iarahana amin'ny fiangonana Rahavavy avy KMT, ho fankalazana ny fetim-pirenena sy fitondrana ambavaka ny Madagasikara. Izany dia atao any amin'ny fiangonana Notre-Dame de Lourdes amin'ny 4 ora sasany maraina. Ny alahady 7 Jolay amin'ny 3 ora arivo eto amin'ny Temple du Salan, fanompo-pivavahana misy fandraisana fanasan'ny tompo ary arahan'ny fivoriam-beny USPMA. Ary farany mandritra ny fialan-tsasatra, izany hoe ny alahady 14 Jolay ka hatramin'ny alahady 10 Aogositra, dia amin'ny 10 ora maraina any amin'ny Vieux Temple ny fanompo-pivavahana rehetra. Sotrasika naharitra hatramin'ny farany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay sendra mandalo miaraka mivavaka eto anio, na ireo izay mandalo na ireo izay toetra.
raha misy amintsika eo anatin'izany dia angatana mba hitsangana tompoko. Tsy misy dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana, manao ny hira fa 5:30 isika dia ho tatazana ny rakitra. Misy ny fanatazana ny rakitra amin'ny alalan'ny carte bleu dia milahatra ety isika, ary misy ny fanatazana ny am-pitoerana tsarofa izay mamy amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Sangana isika manolotra ny rakitra. Tonga amin'ny fotoana izay natokana mba hanolorana loka ho an'ireo mpianatra ao amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra isika mangataka ny tompona andraikitra mba hiakatra ety. Ry havana misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara indray ny taom-pianarana 3:20 4:20. Fantatsika moa fa misy dingana 5, izany hoe ny marina koa kilasy 10 ao anatin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fisian'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Araka izany dia natokana ity fotoana ity ampaherezana ireo mpampianatra, iarabana azy ireo manokana ary izarana loka ho an'ireo kilasy 10. Izay nanaraka ny fianarana
nandritra iny taona iny. Dia mandroso amin'izany ary ireo tompon'andraikitra. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo. Dia saotra an'Andriamanitra tsika satria noho ny fitantanany nandritry ny taom-pianarana STA. Izany moa dia natomboka tamin'ny volana septambra ka mitsahatra amin'izao volana jona izao. Dia misaotra ny ray aman-dreny ihany koa amin'ny fahazotoana foana manatitra ny ankizy amin'izany fampianarana sekoly ny tenin'Andriamanitra izany. Dia misaotra ny mpianatra ihany koa amin'ny fahazotoana tonga isan-kalahady izay tsy tapaka fa eo foana satria te hitombo ho amin'ny Jesosy. Dia farany misaotra n'ireo mpampianatra ihany koa izay manome fotoana sy fitiavana be dia be ho an'ireo ankizy ireo satria raha tsisy an'izareo dia tsisy ihany koa ny mampianatra ny zanantsika. Ka noho izany dia mahafaly ny sampana, mahafaly antsika izany manolotra voalohany ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpampianatra rehetrarehetra ihany koa satria miendrika an'izany izy ireo noho izany. Dia hatsoina tsirairay ety aloha zany ny mpampianatra isaky ny dingana. Dia dingana voaloha Fabiola Randriamapionina. Dia afaka te hafintsika izy dingana voaloha ihany koa Nadia raha tsy ferana fa tsy eo izy fa mbola vao avy teraka moa zany. Dia dingana faharoa Hortense Andriamady tsy eo ihany koa fa mbola any Bordeaux. Dingana faharoa Finaritra Rakotomalala. Dingana fahatelo Nasolo Rakotonindraina. Dingana fahatelo miaraka aminy Lalasoa Raveloson. Dingana fahaefatra Mbola Rakotoniraina. Dingana fahaefatra ny tenako Taina Soandonena Rafalamana. Dingana fahadimy Misa Rakotomalala tsy eo ihany koa izy dia omena azy manaraka. Dingana fahadimy Tantely Randriamanjato. Dingana fahadimy Malalatina Randriamangamalala. Dingana fahaenina Stéphanie Rasamtina. Dingana fahaenina manaraka Sarika Rakoto-Zavy. Dingana fahafito Fitiavana Randriamanjato tsy eo ihany koa dia tazomiko. Dingana fahafito Honoré Rakoto Arsoa. Dingana fahavalo Iany Malala Ramamonjy Soa tsy eo ihany koa izy. Dia manampy anazy dingana fahavalo Xavier Tsimandresy.
Tsingana fahavalo manampy anazy mihaja Ravelo Arson. Tsingana fahasivy teny frantsay Toky Rakotony Indrainy. Dia tsingana fahasivy ihany koa Liva Raveloson. Dia dingana fahasivy ny mpitandrina Elisera Andriamiandra. Dia farany i mpitandrina Nomena Ramarson izay miandraikitra ihany koa ny dingana fahasivy. Dia ireo zany izahay mpampianatra miandraikitra ny ankizy rehetra sekoly alahady dingana voalohatra amin'ny fahasivy. Nolotra ny mari-pakasitrana ho an'ny ankizy indray izao a, dia marina moa zany fa ny mari-pakasitrana dia natokana ho an'ny ankizy izay mazoto tonga. Izany hoe misy critère hoe au moins izy mba tonga indimy satria toy ny fianarana ihany koa any ampianarana ny sekoly alahady dia mila familan'izay fanajana izay critère izay ka mandeha dingana mpampianatra dingana voaloha zany manonona ny mpianany dia manolotra ny loka. Je vais vous appeler Ali Kaina. Beavana Noela. Beavana d'amour Warren. Ravelindrato Adriane. Hakutundrafatatra Anai. Je vais appeler les D2.
Andiana Vumair, Ar Adam. Rasoul Njaibe Liam. Rakotouzafi Mahati. Elivan Luna. Rafali Manana Souirina. Indiana Soul, Miaï Riansu. Randiamampiu Luna Layana. Barisson Anna, elle n'est pas là, mais il y a son cadeau qui l'attend. Et Randiana Ivzona Elissou. Les enfants de D3, 7 à 8 ans, Andianandrasana Iris. Armaeva Tuvuasu Maria Meyel. Rakut Ninjana Miantsa. Raswarauna Odea. Ranjanevzona Tuni. Andriamfidi Tia. Andriana Sulu Ranevu Coralie. Ravelunzatu Deman. Andriamfidi Naomi. D4, Elivan Jaya. Angelina James.
Behavana Johanna, Raharjona Irina, Rafalmanna Nomeniav, Ravelmanna Fiti, Rakutmalala Eken, Rakut Safi Johanna. Les élèves de D5, Stik Amanda, Akutumbala Laron, Akutuniren Anjiamfi Dirina, Anjiana Soul Jordan, Nicole Marie, Akutumbala Chris, Ravelnzat Aiden, Rabbi Fanira Kalina, Anji Ambala Ant, Rakutor Soumikal, non Rakutor Souetan, Rakutu Ninjana Mikalu, et Anji Amfidi Jade. Mpianatra amin'ny dingana fahenina dia 6 Randriamanjato Matis, Rakotoarsoa Rasolo Anaya, Andriamfidy Lorena, Rasolondramanitra Nathanaël, Rakotonindraina Misantatra,
Rasuarauna Onesti. Angiamiadzamanana Stevi. Nicole Astina. Angiambala Rihanna. Ramarson Valsou. Rasul Jamancha Nathanaël. Dingana fafito ndray zao a. Rakoto Malala Luka. Barsantsik. Rafael Mananarindra. Rasundra Manana Liana. Randriamana Tsouzad. Samuel Théo. Ratovindrawana Jonathan. Andrea Mulalisua Safidi. Rabe Faniraka Nandimbi. Randria Manga Malala Lise. Rasoarauna Oshani. Nos chers débites qui vont sûrement continuer avec le KT et qu'on encourage à inviter à la STK. Ramanand Miti. Ramanandzu, pardon, Miti. Andia Miadzamanana Kenny. Angiamboul Andrew. Iluniain Ratsaris Ir. Non, elle n'est pas là. Rakutsu Arin. Beavana Lola. Et pour finir, Rakutuarsu Noah. Dingana fasify miteny frantsay dia 9F. Andriana Sata Tsiri. Marca Alexia. Rabary Andry Niaina Joary.
Randrianason raha tsy andavana mirindra. Randrianason raha tsy andavana tsinjo. Raha Samuely Jennifer. Raha Altera Elodie. Raha Zafondrakoto Perquin Josué. Razana Jatovo Artina. Razana Jatovo Manatsoa. Robinson Lucie Arnaivo. Ary farany ny D9 malagasy mo satria nareo be da be mo sady efa mba lehibe dia samy tsangany eny toerana azafady dia misy fanomezana ihany koa anareo dia ny certificat apetraka etsy amin'ny sortie dia samy mandray ny anazy ao rehefa avy eo rehefa mirava dia afaka mitsangana ny D9 malagasy rehetra azafady. Ngatana hitsanganareo be dehibe tsika. Be dehibe tsika dia azaraina any am-pitoerana le izy dehibe tsika. Efa 50 latsaka kely tsika ka ny fotoana voafetra ihany. Fa dia misaotra indrindra anareo ary mampirisika anareo hatrany hatrany azoto. Midingana fasivo moa zany na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy dia tsisy fisondreo tana-klasy. Fa zany tsy milaza hoe mireo double. Fa ny dikan'izany dia mitohy hatrany fatatsika fa mpianatry ny tompo zany no anaran'ny kristianina. Dia zany koa ianareo mpianatra mazoto. Mpianatry ny tompo mazoto dia mampahery hatrany hatrany. Azadino ny maka ny certificat rehefa avy eo ery andala tsara. Zao dia tonga amin'ny fotoana nataterantsika ny fiam-pihavanana ho an'ireo izay namoy malala isika mangataka amin'ny fianakaviana mba hiakatra ety ary ny tompon'anjara koa anatanteraka ny fandraisana fitenenana amin'ny alalan'ny fiangonana mba hiakatra ety tompoko. Rizy menakavy amin'izao faoriana izay miatra amin'ireo izao dia indreto ny fiangonana maneho ny fiaraha-miory. Mantanteraka ny teny soratra masina manao hoe miara mitomany amin'izay mitomany ary fampitondra izay mavesatra. Manoloana ny fahoriana ny olombelona dia tanam-polo fa ny kristianina kosa dia manana n'Andriamanitra. Io Andriamanitrantsika io dia Andriamanitry ny fampionana rehetra ary
izy a no loharanony fampiononana. Io Andriamanitsika io a dia mampionona antsika amin'ny fahoriana rehetra izay mitrangy amin'ny fiainantsika ary mampionona koa izay tondra fahoriana. Fanahy masina izay nomeny antsika dia efa mampionona antsika satria ny fanahy masina dia mpampionona. Fa mampionona koa izy amin'ny alalan'ny teniny. Ka ny tenin'Andriamanitra izay amparezana nareo amin'izao fotoana izao dia ny Salamo 120, 540. Hoy ny Tompo, Andriamanitra no miteny eto, satria izaho no niaraketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Hananatra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho ho eo aminy aho raha ory izy. Misy teny telo izay ambaran'ny Tompo ato, fa ho tanterahany dia ny hoe hamonjy azy aho, hamaly azy aho, ary ho eo aminy aho raha ory izy. Andriamanitra mitenin'izany ilay Andriamanitra izay tsy mba olombelona ka andainga araka ny soratra masina, na zanak'olombelona ka hanenina, fa rehefa nilaza izy dia efainy izany, ary efa niteny izy dia ho toviny izany. Ary mio izay fa Andriamanitra efa niasa tao aminareo tamin'ny alalan'ny fanahy masina ary ihany koa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia inona moa no teny izay tsy fanarano sady ampaherezanareo amin'izao fotoana izao. Tesaloniana 2:2-20 izay mivaky toy izao aminaran'ny Tompo. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona fonareo anie sy ampaheranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Dia Andriamanitra anatanteraka an'izany aminareo. Hiaritsangana ny fiangonana hivavaka isika. Ry Andriamanitra ry zanaka fanahy masina, misaotranao izay amin'izao fotoana izao afaka misaotranao izay ao anatin'ny zavatra izay manahirana anay satria manana anao ilay ray nay fitiavana nanome anay ny fananao masina ary koa nanome anay ny teninao. Ko ankehitriny manoloana an'ireto fianakaviana reto izay azom-pahoriana dia misaotranao izay ny amin'ny teninao dia mihintsy mahatoky izay fa ianao dia anatanteraka ny teninao aminy arak'izay nambara teo hamonjy azy ianao ary eo aminy ianao anatin'ny fahoriana. Dia ianao no ampiona azy fiaintanteraka, amafa ny ranomaso ary ampitodika azy aminao, atoky ianao satria zavatra rehetra izay asehonao amin'ny fiainanay dia miara-miasa hahasoa izay tia ianao Andriamanitra ray. Dia mihintsy mahatoky izay fa ny teninao araka nambaranao dia tsy hiverina foana eny aminao raha tsy natanteraka izay nampandrano azy. Dia misaotra Tompo noho ny valim-bavaka izay varasinay aminaranao Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay no afanay mivavaka toy izany. Amen. Dia izay ny tenin'Andriamanitra ry izy mianakavy izay ampahirizanareo amin'izao fotoana izao dia misy mahatoky izay fa ny Tompo anatanteraka an'izany aminareo araka ny teniny. Ary manaraka an'izany dia mariky ny mahiraintsika amin'ny Tompo ary araka ny teny soratra masina koa manao hoe fampitondra azy izay mavesatra ny fahoriana tahaka izao dia miteraka adidy ary mariky ny fitiavana fandraisana anjara amin'izany adidy izany dia misy izay avy amin'ny isam-pianakaviana ary ihany koa amin'ny fiangonana izay horaisinareo ampiravana iry aoriana iry. Koa dia maharesy matanjah Tompo anie ampionana fenino sy tanteraka anareo. Eny ry izy mianakavy ry fiangonana malala, mafy tokoa ny mandao ray-tapo tao anatin'ny 2 volana sy herinandro dia ray-tapo mirahavavy no nandao ny fianakaviana. Ary amin'ny maha-olombelona izany fisarahana an-tano izany dia tsy zavatra maivana. Nefa kosa ny fanananareo izay ray-tapo amin'ny Tompo izay nanatanteraka ny tenin'ny soratra masina, niara nitondra mavesatra, naneho fiaraha-miory ary indrindra nampahery anay
tamin'ny alalan'ny teninareo manokana sy ny tenin'ny soratra masina dia nampahery ny fianakaviana tokoa izany. Endry izy mianakavy manohina ny fonay tokoa zao fihetsikareo zao. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amaly soanareo, tsara levenana ny maty ary mitraka ny velona. Izany dia noho ny faneom-pitiavana nasehonareo, ka dia isy tompon'ny fahasoavana ane mbola hitahy anareo rehetra, hitahy antsika mianakavy ary hiaro antsika amin'ny ratsy zay mety loza rehetra. Dia tsy vitany hoe nampahery anay nareo, nitrotro ambavaka anay nareo, fa nasehonareo koa tamin'ny fandraisanareo anjara, tamin'izao eta mavesatra zao, tamin'ny alalan'ny vola mankarena. Andriamanitra manakare-pahasoavana amaly avo zato eny arivo tsy manapataperana ny posy sy ny kitapony alana. Arengane ny akasoavana indray no iaonantsika sy fampiraritsika soa tahaka izao amin'ny ho avy. Dia misaotra tompoko makasitraka indrindra dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho antsika rehetra ary ho anareo rehetra ny fahafenon'ny fahasoavany. Misaotra tompoko. Dia aza misosoka irery tompoko, mahazo mipetraka fiangonana. Mbola hiara-iondrika hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tompo iray ny masina no misaotra anao izay raha tanteraka soamantsara ny fotoana niarahanay teto androany. Misaotra anao ihany koa izay tamin'ny fanatrehanao. Misaotra anao izay tamin'ny teny izay nozaraina, ny tantaran'ny Zakaria sy Elizabeta izay mbola mampatsiahy anay fa manana fandaharanao ianao amin'ny fiainanay. Koa ampianaro izay mba hiankina tanteraka aminao, anala izay rehetra mety fanahiana rehetra ty anatinay tompo, fa ianao no efa nandahatra ny tsara sy ny mahasoa-indrindra ho amin'ny fiainanay. Dia mbola mivavaka izay tompo ho an'ireo tsy salama, n'aiza toerana misy azy ireo, na ny atokantrano, na ny amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa any. Andriamanitra lehibe ary mpanasitrana ianao. Fantatra efa miasa ianao amin'ny alalan'ny mpitsabo, amin'ny alalan'ny fanafody rehetra sy izay rehetra atao amin'ireny tsy salama ireny. Koa manantena izay efa hitondra fanasitranana azy ireny ianao, ary indrindrindra fanasitranana ny fanahy tompo satria izay no zava-dehibe indrindra ho anao. Taio ihany koa ireny fianakaviana mikarakara ireny marary ireny, meo azy ireo mandrakariva ny hery, ny tanjaka sy izay rehetra mety ilainy, ahafahany manatanteraka ny adidy amin'ireny havana tsy salama rehetra ireny. Vavaka aminao izay ho an'ireo manamanjoa. Ianao Andriamanitra be fitiavana, tompony fiadanana rehetra ny amin'ny fampionona azy ireo ary ampitoetra ny fiadananao amponiny tsirairay avy, ka anamaivany analahelo noho ny fisarahana tany ary mbola ampatsiahy ny fanantenanao aminao dia ny mbola ionanay indray ka andovanay ny fiainana mandrakizay. Mivavaka izay tompo ho an'ny fiambonan'ny fiangonana kristiana malagasy. Iny tompo izay rehetra ezaka atao amin'izany fampiombonana izany dia mba hotahianao tompo. Aoka ny herinao rery ihany no hiasa amin'izany, ary aoka izay zavatra rehetra avy amin'ny sitraponao rery ihany no tanteraka, ka izay rehetra mety ho sakana tsy hatanteraka izany dia hovonoanao amin'ny anaranao masina. Mbola mivavaka izay Andriamanitra amin'ny viana ananana mpitandrina matianina eto amin'ny FPM Manontolo. Taio izany ezaka izay ihany koa, ary ampianaro izay mpanomponao mba ho resy lahatra ka handray anjara tokoa tompo amin'izany ezaka lehibe izany, satria ny fanohananay ireny mpitandrina ireny dia fanohananay ny asanao ety an-tany ary ampitomboana ihany koa ny fanjakanao ka mba hitombony ny mpanomponao rehetra amin'ny fanomponanao.
dia mbola mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny Madagasikara tanindrazanay izay rehetra ezaka atao ialana amin'ny fahantrana sy siny ny fandriam-pahalemana dia mbola aingany mba ho tahinao. Taio ireo mpitondra ary taio ihany koa ny vahoaka. Meo azy ireo tompo ny fahendrena avy aminao ka ahafahany mahafantatra izay sitraponao sy andehanany marina araka ny teninao. Mivavaka izay ho an'ity firenena la Frantsa izay mandray anay ity. Tompo ampitoy reto ihany koa ny fiadananao mba ahafahan'ny mpanomponao rehetra mitoetra ampiadanana araka ny teninao. Ray Masino, maro ny zavatra tiany angatahana, votsany vavanay ary fohy ny fisainanay. Fantatray fa efa mahay manao lavitra noho izay rehetraretretinay ianao. Ko ho fisaorana mandrakariva no atolotray anao noho izany, sy noho ireo izay rehetra valim-bavaka efa nataonao sy mbola ho ataonao. Ho fenonay ny vavakay amin'ny vavaka tsara indrindra nampianarinao Jesosy Kristy manao hoe: Rainay izany an-danitra, ho masina ny aranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay tsy arataka an-danitra, miarana ny sasana, amin'ny lalaka, takanao sy katana, azo mamarina izao fanompompivavahana izao isika marihana fa misy ny asa sy fampaherezana. Koa dia raha vetsitsika dia mitoy ny asa sy fampaherezana manasantsika anatrika izany. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira izay efa voatondro ny andinin'ny voalohany amin'ny raiky amin'ny 770 meloan'ny 4 sy ny tsodrano ary ny andinin'ny fahefatra aorinan'ny 4 sy ny tsodrano. Ko raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Dia ao aminareo ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raiky Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Mangataka atsika mba handrosa te aloha Tompo amin'ny asa sy fampaherezana.